Manomboka sahirakirana kely tsika amin'ny essence sy ny namany a. Manomboka sahirakirana tsika amin'ny jiro indraindray a. Reny zavatra reny a na tonga anay tsy maintsy nanao an'io a ahafahanay mifehiny eo vidiny soloka io a sy ny ahafahanay a mametraka filaminana amin'ny famatsiana eto Madagasikara mba tsisy le fikorotanana. Io zao a mety 3 andro 4 andro dia miverina indray misy sambo tonga fa orinan'izay a mety misy mesure ao raisinay a mba tsy hampiverimberina ny tsy fisina inona mosoloka sy ny mety hiakarany viditsoloka satria nareo fa mahalala fa miakatra efa hatrany amin'ny $115 angambany ny baril amintsika miteny zao a. Dia raha izany no ampiarina aty Madagasikara tsy ho zaka ny vahoaka malagasy. Zay no nahatonga anay a nanao an'iny a état d'urgence énergétique iny a ahafahanay a miatrika an'izay zavatra izy zay. Monsieur Fernand Selo, afatra kely anao rehefa moka vaovao ianao dia izay zavatra hitanao mipetraka zaraina aza makamaka an'izay hevitrevitra any sy manitatra izay tianao soratana any. Ianao ndraindray ohatra tsy haiko hoe mpikaramanady koa ianao dia za ahoana marina sa tena mpanao gazety tadio mbola nidy tany koa ianao raha tsy mihetsika ny Gen Z zay tadidina dia izay ao amin'ny pejiko zaraina fa tsy amoriporina izay tianao ianao. Dia faharoa ianao akaiky tsara ny ao an-dapa ao dia antanio amin'zareo hoe tena za ve no nitarika ny namako sa le tanora no niantso anao hoe andao fa misy an'izao aty. Ino fa mifandray akaiky ao ambony ao ianao. Olona tonga sainy reo na lasa ministra re nidina an-dalambe foana reo ary tsy voasakanareo zany. Zay fotsiny ny havatra ho mipetrako aminao Monsieur Fernand Selo, mpanao gazety hafahafa. Maraka ny pejy amin'ity atoandro ity mialatsiny somary mbola nijery kely lafiny teknika hoe mandeha ve misaotra anareo zay manao réaction. Teboka 3-4 no resahako eto tsy janonela fa feratsika ihany fa ny teboka faefatra farany dia karazana conclusion ataoko zany. Ny zavatra voalohany zay resahako ny lohahevitra moa dia hoe de qui se moque-t-on, iza no adroadrona, iza no ambakaina laveto amin'ny alalana narratif politique mihitsy le izy. Sur quelle base no miteny an'izany reto teboka 3 reto zay miainga avy amina fait tsy analyse fa fait réel dia nareo ihany no mitsara azy. Ny voalohany dia nisy ilay vidéo archive isorana ny pitahiry ny archive tamin'ny teniny madame Fanny Soernaivo fony izy mbola tsy ministry ny fitsarana ka tena militante nafana fo niady amin'izany atao hoe injustice sy fiarovana ny malagasy zany. Anisan'ny nanaraka azy koa ny tena tamin'izany fotoana zany nieritreritra hoe tena olona patriote, nieritreritra hoe olona militante dans l'âme. Kanjo ialako tsindrindra aminao tompoko ataonao fitaovana le izy mba hanazahoanao ny fon'ny olona. Zany natao hoe mijouer sur l'émotion ary nampitahorinao ny malagasy tamin'ny resaka Russe sy Ukraine iny vola vidéo voamalina resaka eto. Ary tsara ho fantatsika vahoaka malagasy tsika olombelona rehetra mihitsy fa amin'ny lalàna ny communication tandremo fa zany olona magistrat zany nampianarina natao hoe art rhétorique raha tsy fantatrareo. Tanareo reny manao plaidoirie any amin'ny tribunal reny dia mahay milalao ny émotion ny jury sy ny juré amin'ny alalany fifantenana ny voambolana voafantina tsara ahafahana mikitika ny point faible ny olona. Tadidio tsara fa amin'ny art rhétorique dia enarana zany. Donc zany tena manampaizana ianao ary tena ampiasainao amin'ilay fahaizanao fa saingy nampiasainao azahoana ny fon'ny olona fotsiny fa tsy tena en réalité. Inona ny zavatra anankiroa rehefa tiana etsehana ny olona anankiray ao anatina tolona dia zavatra roa. Rehefa ny kibon'ny olona ny voakitika ny hanoanana ary ny tahotra dia zay vao mietsika ny instinct de survie. Ary rehefa mietsika ny instinct de survie dia mahavita ny tsy azo eritreretina mihitsy toy ireny tolona zay mitranga teo ireny. Ka izay ny zavatra nisy. Dia nahagaga nefany rehefa tonga eo amin'ny toerana ianao dia voany amnésie post-traumatique post-exilique. Zay ataoko tsara mihitsy teo amin'ny pejy amnésie post-traumatique
post exilique azavaiko amnésie zany hoe misy problème de mémoire adininao zany misy ohatry misy blanc zany misy trou ny mémoire anao inona tonga an'io trou de mémoire io dia lay traumatisme lalovanao nandritra ny exil zay mafy tokoa ary tsy manambany an'izany fa tellement zany ianao mafy le traumatisme nataony rajoelanao ka nourrir intérêt personnel ianao anatin'izy fa tsy l'intérêt de la nation ntsony an'le izy dia zay le hoe post traumatique post exilique exil zany nanao sistany dia aorinan'iny dia iny daholo no mibaiko ny atao rehetrarehetra ka zany ny anaran'io amnésie post traumatique post exilique ka voany amnésie anao nefa tam'izany fotoana zany ianao dia tena mazava tsara ny discoursinao hoe mauvaise gouvernance satria izy madame la ministre mauvaise gouvernance ny divanao am'izao fotoana zao manahoana le gouvernance anareo no mitsara azy fa mbola hidirantsika zay rehefa avy eo miresaka solika sy ny zavatra hafa ary nolazainao indrindra ny imminence ny invasion de la mafia russe à Madagascar. Mot pour mot, teninao no averiko madame la ministre, imminence de l'invasion de la mafia russe à Madagascar. Tsy hoe suspicion d'invasion fa imminence, ce qui veut dire nanana donné teo am-pelatananao ianao pour ne pas dire renseignement na information farafaratsiny hoe hisy fidiran'ny mafia russe au Madagascar ka nahatonga ny olona mitrotro noho ny fanetanana sy ny fahaizanao miteny satria anao magistrat. Donc zany ny fanontaniana mipetraka ho anay sanana tsy mahay ary rhétorique ohatranao madame la ministre dia nanay any amin'ny resaka fe zahay. Qu'en est-il de ces informations actuelles mitodika aminareo amin'ny renseignements généraux aiza ho aiza io imminence d'invasion de la mafia russe à Madagascar selon la parole d'une magistrate de haut vol, une magistrate de premier grade. Attention, hein, c'est pas n'importe qui parle ici, hein, c'est une magistrate de premier grade. Donc c'est quelqu'un qui est comme ça. C'est quelqu'un qui est intelligente. C'est quelqu'un qui ne dit pas des bêtises. C'est quelqu'un qui ne ment pas, du moins. Ce qu'elle dit. Donc, fantana petraka tsy tokony hijanona am'izao. Ary io mahavarina aminareo journaliste d'investigation rehetrarehetra hoe ahoana ny suiten'izany aiza ho aiza ny renseignements généraux am'izao fotoana izao ny am'izany imminence na invasion de mafia à Madagascar zay nolazainy madame la ministre magistrate de premier grade. Tsy za pasteur kely tsy alehan'ity no tenan'izany fa olombe eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsisy toy an'izany resaka zany ohatran'le hoe nisy mikasa saika amono ny filoha tam'ilay tadidinareo vao nisy voatendry lehibe ny CIS de tapitapika eo le rangaha no voatendry andraikitra ambonimbony kokoa amin'ny resam-pirenena ka dia hijanona dia nefa nisy vola be tratra tao amin'le toerana. Tout ça de qui se moque-t-on? Zay le fanontaniana mipetraka. Dia ny teny mazava tsara koa ianao madame la ministre hoe nisy permis minier menana étranger jamais tsy fantatro intelo anao namasan'le piasan'le jamais ozy izy ho ianao fa averiko ny phrase anao les Russes en veulent aux ressources minières. Ahoana tsara hoe les Russes en veulent à nos ressources minières. Merci pour l'information madame la ministre. Donc je me pose la question am'izao 2026 zao mivaevitra tapaka zany losa ohatrany tsy m'intéressé anay tsony le ressources minières anareo fa efa tonga ministre madame Fameloso fa tam'ireny izy no niintéressé anay fa am'izao tsy m'intéressé anay tsony. Bizarre, quel changement d'avis, tout à coup tout change. Mystère. Qu'en est-il zany? Ohatrany mahita fofopofona russe am'izao fotoana izao dia fantany apetraka hoe reto russe am'izao fotoana izao reto izay lazainareo fa hoe hiara hiasa amin'ny olona amintsika zao hoe reto ve zany le russe gentil fa tam'ireny zany le russe méchant mety zay ngambany le izy tam'ireny zany le russe ratsy fanahy be tady angalatra tady haka ny fananatsika fa le russe am'izao zany tsara fanahy be razoko tsara izy amin'io mitondra basy mitondra fitaovam-piadiana bon tsara fanahy izy zany tondra tanky tsara fanahy izy zany tsy haiko reto zany gentil tsy haiko
fantanina malasa saina fa mba ilana valiny kely sady hoe tam'izay fotoan'izay élément de langage ampiasaina hanetsehana vahoaka fotsiny azahoana fitondrana rehefa azo le fitondrana de hoe efa daté iny daty iny iny vidéo iny ozy izy ny sasany mampimebe efa lany daty iny vidéo iny ozy le vehivavy anankiray tato zay andray sasany izy zao ny ministre fa ianao ministre ny Facebook zany dolo no ampiasain'ny lieutenant nareo elana les sujets de fond. Mais on ne se moque pas de la mémoire collective du peuple. Et je suis là pour rappeler l'histoire. Zaoula Farakzé, passionné de l'histoire. Donc, tant que je serai en vie, tant que je serai là, je serai votre souffleur. Ça va au théâtre. Tamzana au théâtre, c'est-à-dire de les scénarios, des souffleurs en bande, ils ont les textes. Dire, ils nous lisent, les textes, des acouets, tout ça, je serai le souffleur de la nation pour vous rappeler les textes, les paroles que vous avez dites et que tout à coup vous l'avez oublié de votre mémoire parce qu'il y a eu l'amnésie post-traumatique, post-exilique. Point raisé. Point faharoa dia le resaka mesure d'urgence navoakanareo tamin'ny resaka solika norory zahay rehefa nanaky an'ilay izy ary ao koa ny sasany very tanteraka fa sofa misy olona manampahaizana eo amin'ny firenena izay nahay nanazavana izy tamin'ny fomba tsotra ary nametra-panontaniana dia hirelayen'ny fanontaniana io a makasitraka anao andriamatoa Ratsetisson Jedidia Jean-Jacques resaka napetraky monsieur Ratsetisson Jean-Jacques ary nanazava faran'izay tsotra ho atsika vahoaka madinika tahaka anahy izy de izy hoe resaka vérité des prix eo no hilazana mialoha fa hiakatra ny vidin'ny solika ohatrany hoe homanina zany tsika hoe hiakatra ny vidin'ny solika resaka vérité des privés satria hoe ny banque mondiale ny FMI ny exige an'izany sisy ok ozy izy fa hoy izy ngai Ratsetisson Jedidia Jean-Jacques zany je parle sous l'autorité d'un expert mais pas en tant que pasteur so isy hoavy ndray anondraka rano mangatsika hoe anao pasteur tsy isy hainao zany fa baiboly zay masy fomba fiteninareo rehefa nareo tsy manana argument dia zao no lazainy ngai Ratsetisson Jean-Jacques ary tiako relayeny eto makasitraka anao ray amandreny ozy izy hoe tamin'ny taona 2024 ozy izy de niaka nisy fiakaran'ny lasantsy brutal be tsika tsy mijery chiffre fa mijery lay elanelana niakatra ino nahitana hoe niakatra be ny lasantsy aza jerena hoe tamin'izany lasantsy ne mbola zao hoe kamora tamin'izany non jereo lay marge d'augmentation fa tsy le chiffre misoratra ery amin'ny tableau tam 2022 dia niakatra ny lasantsy zary mbola tsy nisy fiakarany toy zany ny marge andresana eto 4000 ariary tam'izany no tonga dia en un seul claquement de doigts niakatra 5000 ariary en si peu de temps nefa ozy izy tam'izany fotoana zany dia hoe niverina $120 ny baril ny pétrole latsaka izany teo aloha de niverina tsy hoe niakatra tsindrina tsara tsy niakatra ny vidin'ny baril fa niverina amin'ny prix ny tena izy le $120 ahoana nefa no anazavanareo am'izao fotoana zao ozy izy nga Ratsetisson hoe tsy mbola tonga $120 akory ny baril de pétrole am'izao tsy mbola tonga $120 no fanampin'izany ny sandam-bola malagasy dia nianahazo aina teo amin'ny 14% par rapport ny dollar teninga Ratsetisson donc raha ny fahalalana azy dia miakina ny vidin'ny raha ohatra ka anaraka vérité des prix nareo zany dia arakaraka ny vidin'ny baril de pétrole sy ny sandam-bola ny vérité des prix